Miomàna et Dieu Pasteure BARBIER Christina. Fa izay miaino ahy kosa hitoetra tsy ananahay ahy. Eny, antso fa izay izy ka tsy atahotra ny ratsy. Amen. Vavaka isika ry havana. Alpha sy Omega, miankohaka manoloana ny fahalebiazanao sy ny herinao ary ny fahamasinanao zahay. Manantona anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Mideranao manome voninahitra ny anaranao masina ka mankalaza anao manao hoe masina, masina Jehovah tompony maro, heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Manetry teny eto anatrehanao Jesosy, matsiaro tena tokoa fa bitika manoloana ny voninahitrao sy ny fahamasinanao. Mifona aminao tompo amin'izao maraina izao. Sasao miranao madio Jesosy ho afa-keloka, ho afa-tsiny eo anatrehanao. Ka mitezanao tompo amin'ity maraina ity indray. Andefa ny fanahinao masina ampahery anay, hanoro lalana anay, ampafantatra anay ny tena sitraponao, mba hahafahanay miomana amin'ny fahatongavan'ny fararano. Misaotra Jesosy malalako, hoderanay mandrakizay ny voninahitrao. Amen. Mbola mpitombony amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Teny izay mpahirezana antsika amin'izao anio izao indray dia ao amin'ny filazantsarani Jesosy Kristy tompo nosoratan'i Matthieu 7:12 ka hatramin'ny 13. Matthieu chapitre 13 verset 24 à 30. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe: ary nanao fanoharana hafa koa izy ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara tany an-tanimbariny. Fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voantsiparifary teny amin'ny vary dia lasa nandeha. Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsiparifary. Dia avy ny mpanompin-dra lehilahy ka nanao taminy hoe: tompoko, tsy voatsara va no nafafinao tany an-tanimbarinao? Koa avy taisa kosa ny tsiparifary? Dia hoy izy taminy: fahavalo no nanao izany. Ary ny mpanompiny nanao taminy hoe: koa tianao va handehananay hanongotra sy hanangona azy? Fa hoy izy: tsia, fandrao raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia hongotanareo miaraka aminy koa ny vary. Aoka ihany hiara-maniry izy roa ambara-piavy ny fararano, ary amin'ny fararano dia holazaiko amin'ny mpijinja hoe angony aloha ny tsiparifary ka ataovy amboarany mba hodorana, fa ny vary dia taomy ho an'ny antsopotro. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny toriteny tetỳ an-tany Jesosy Kristy tompo, nahavokatra zanaky ny fanjakan'ny lanitra ny fampianarana. Ny devoly koa nefa namafy sain-dratsy izay nahavanina zanaky ny maizina. Miarabelona eo amin'izao tontolo izao ny zanaky ny fanjakana sy ny zanaky ny devoly. Amin'ny fataperan'izao tontolo izao anefa dia avahana ireo. Ny meloka dia atsipy any amin'ny elo, fa ny marina kosa ho ao amin'ny fiainana mandrakizay. Zany teny fampidirana fohifohy zany no mitaona antsika amin'ny lohateniny fampahirezana amin'ity anio ity hoe mivonona fa efa akaiky ny fararano. Tahaka ny tsiparifary izay mangeja sy manimba ny vary ka tiana hongotana, dia te ho toy izany koa ny zanak'ilay ratsy. Jereo ange ny fanimbany, mitaona sy manangoly ho amin'ny fitondrantena maloto, amin'ny fimamona, amin'ny fifohana zavatra mahadomelina, mitaona amin'ny dia ratsy izay mamoa fady, teny maloto, resaka fahadalana, fanambakana, tokantranomaso, halatra, vonoan'olona, teti-dratsy, tsy fitiavana, tsy finoana, fiatsaram-belatsia, lainga, fanimpotsampy. Eny, zavatra maro rehetra manimba ireo. Nefa nahoana no velomin'Andriamanitra ihany? Nahoana no ambinina sy mitomboka vao maika manimba ny tany?
nahoana no avela hitombo hangeja hanimba ny olon'Andriamanitra amin'ny ataony sy ny modely ratsy asehony? Nahoana ny tsy hoe sorona ireny? Tsotra ny valiny nambaran'ny tompo eto. Tsia hoy ny tompo, fandrao voaongotra miaraka aminy koa ny vary, aoka ihany ara-maniry izy roa ambara-piavy ny fararano. Mahari-po mantsy Andriamanitra ry havana. Tsy tiany hisy ho very ny olona amin'ireny izay ataony hoe ratsy ireny, dia mbola hisy ny hibebaka. Mba efa samy ratsy koa ny mino, saingy efa voasasa, efa nohamarinina, efa nohamasinina tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy tamin'ny fanahy masina. Ny olon-dratsy dia mbola hisy toy izany koa, ka aoka ihany hoy ny tompo ambara-piavy ny fararano. Koa dia avelan'Andriamanitra hiara-belona aloha ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, ny marina sy ny tsy marina, ny mino sy ny tsy mino. Ary dia miara-monina izy ireny, miara-miasa, miara-dia, miara-miresaka, miara-mikorana, miara-miantsena, miara-mivory, mifanerasera, ary dia hitovizany hatsika sy ny hafanana, ny andro sy ny alina, ny masoandro sy ny ranonorana, ny rivotra iainana sy ny hanina hivelomana. Eny, ny fikarakaran'Andriamanitra toy ny vary sy ny tsiparifary ao an-tanimbary mihitsy. Endre nefa ny habeny ny famindrampon'Andriamanitra amin'ny olombelona. Izany rehetrarehetra izany dia manambara tokoa fahampamindra fo izao Andriamanitra voavahantsika izao. Misy fetra nefa ny izany ry havana. Misy fetra nefa ny izany fiaraha-miaina izany mandra-piavy ny fijinjana amin'ny fahataperan'izao tontolo izao, dia ho avy etỳ an-tany mantsy Jesosy, ary dia hangonina eo anatrehany ny olona rehetra, hatrany am-boalohany ka hatrany am-parany, ka havahany ny ratsy ho esorina amin'ny tsara, ka halefa any amin'ny elo, tahaka ny fanaisitra ny tsiparifary amin'ny vary ka hodorana. Amin'izany andro izany Jesosy dia hanao amin'ny anjeliny hoe atombohy amin'izao ny fijinjana. Ny marina kosa dia ilaza amin'ny Jesosy hoe avia ianareo. Dia ilazain'i Jesosy hoe avia ianareo izay no tahiny raiko mandova ny fanjakany izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenana an'izao tontolo izao. Araka voalazan'i Jesosy any amin'ny Matio 5:24-30. Ary ireo dia ho ao amin'ny fiainana mandrakizay, hiara-monina amin'Andriamanitra sy Jesosy ary ny anjely masina. Tsy ho nona na hangetaheta intsony izy, ho fafana ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fafantesana intsony na alahelo na fitaraina na fanaitainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Hahita ny tavan'Andriamanitra sy Jesosy mandrakariva izy, ary ny anarany ho eo amin'ny andriny. Voalaza ny bokin'ny Apokalipsy izany, Apokalipsy 7:9-20. Koa aoka tsika ry havana, aoka sika hieritreritra, handinika ka hino ny tenin'i Jesosy, hanararaotra izao andro famindram-po izao, ka hibebaka. Aoka ary isika samy handinika hoe handaira ny tenin'Andriamanitra va aho, ka zanak'Andriamanitra marina tokoa, sa voasinto ny ratsy ka zanaky ny maizina, vary ve aho sa tsiparifary? Rehefa mahalala ny toetrantsika isika dia afaka mitsara sahady isika hoe aiza no anjarantsika, any amin'ny elo sa ao amin'ny fiainana mandrakizay, any amin'ny fandorana lehibe sa ho ao an-tsopotra, ho any amin'ny devoly ve sa ho any amin'ny Jesosy, hitomany sy hikotronify any amin'ny maizina sa hamirapiratra tahaka ny masoandro ao amin'ny ray any an-danitra? Afakô, tsy maintsy ho tonga ny fararano, ka aiza ny hafarako sy ny hafaranao? Iza nefa ry havana no mahatoky tena, ho marina, ho mitandrina tsara ny didy, ho mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra? Iza no sa hilaza fa tena tsy mpanota, madio fo avokoa sy madio fisainana, ary tena tsara eo anatrehan'Andriamanitra? Tsy misy.
tena tsy misy. Raha hoy isika tsy mananota isika dia mamita tena, hoy Jaona 1:2-9. Isaorana nefa Andriamanitra ry havana fa mbola velomina isika na dia mpanota aza, mbola tsy hongotana, mbola amindrana fo, mbola mpandrenesina mazava, ny mahavery sy ny mahasambatra, mbola toroana lalana, dia ilay lalam-pamonjena, ka ilay lalana ilazan'ny Tompo hoe mibebà fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Misy fetra izao androm-pahasoavana izao ry havana ka andao samy hanararoatra an'izany ry havana. Ny mpanota maniry ho voavonjy dia manararoatra miala amin'ny toerany izay mahavery azy, dia ny tsy mbola tonga ny fijinjana. Tsy fantatra izay ora iavian'ny Tompo ry havana. Ka aoka isika hanararaotra izao haren'ny fitiavan'Andriamanitra izao ka hibebaka marina tokoa. Sambatra izao sianao ry havana. Raha mahita ny fahotako sy ny fahotanao ka malahelo sy manena ary miezaka ny hiova. Sambatra izao sianao ry havana raha mijery sy matoky ilay voaomby tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana isianao. Raha miaiky ny fahotantsika tokoa isika, dia mamela ny fahotantsika Andriamanitra no Jesosy Kristy Tompo ka manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Dia misy zava-mahagaga miseho eo amintsika, satria efa mpanota fa voavonjy, efa mpanota ka tonga zanak'Andriamanitra, fa avaly fahiny ka tonga malala, tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Andao hanararoatra ry havana, hanararoatra izao andro andeferan'ny ray sy ny faharipony amintsika izao. Ny mibebaka sy mino an Jesosy dia tsy asantsika, tsy haitsika ho tanterahana amin'ny nofo izany, fa izao fahasoavana hoy ny Tompo namonjena anareo, fa fahasoavana. Ka raha miaiky ny hampibebany fanahy masina sy ampinoiny an Jesosy isika, dia manandrana sahady ny fiainana mandrakizay ary miandrandra sahady ny fararano izay ho avy tsy ho ela. Azy irery ny voninahitra fa antsika tsirairay avy kosa ny fiomanana, ny fiverenana, ny fibebahana ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ivavaka isika. Menatra sy mangahiahy Jesosy malala amin'izany teninao izany. Nomenao tokoa ny teny ho an'ny mpitory aloha, araka voalazan'ny Paoly hoe asiako mangana ny tenako, fandrao izao izay mitorindray ny ho lavina any aparany. Mamindra foka miantrahana tsirairay avy anao Jesosy malalako. Te hanomana Virjiny 10 endro mantsy anao, ka nanomana ny solika hitsenan'ilay mpapakatra amin'ny andron'ny fahatongavan'ny fararano. Jesosy io, taio ny teninao, hitsiry ety anatinay ety, ka hiasa ao amin'ny fosifananay, hatonga anay tokoa hanetry tena, hibebaka ary hiezaka hanao izay hamalifaly anao mandra-pahatonga ny fararano. Tsofirano ny mpanomponao tsirairay avy Jesosy ka tantera ho amin'ny tsodranao masina manao hoe ary Andriamanitry ny fiadanana ane, hahamasina antsika samotanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahitsika, ny aitsika ary ny tenantsika samotanteraka ka tsy hanatsiry amin'ny fiavin'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay niantso antsika sady izy ihany no hanefa izany. Fiadanana ane ho an'ny rahalahy, ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo hameno ny fo sy fanahintsika isanandro isanandro. Mandehana hoy Tompo amin'izao herinao izao, fa indro aho momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Ho anao Jesosy nisaotra ny ilaza, ny dera, ny voninahitra, ny hery sy ny fahefana, hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay. Fa ho an'ny mpanomponao tsirairay avy kosa ny fiverenana, ny fibebahana isanandro isanandro. Halleluja. Amen.